Ny volana aogositra 2024 no nandalo teny anivon'ny parlemanta rotota ny fanarahan-dalàna mifehy ny mpanohitra sy ny Antoko Mpanohitra. Volana maromaro aty aoriana, mbola tsy tafapetraka mazava ny sata mifehy ny fanoherana. Niteraka resabe moa izy io satria napetraka hoe tsy nolaniana na zahay teny anivony anterimeran-doolona no vato-sakana tsy atopo. Ny nahatonga anay nametraka hoe mila dinihina, mila fampiresahana satria raha vao zany tsy tsatoina opposition zany dia tsy azo atao tandrametaka satria fototra anankiray ary zava-dehibe anankiray atao amin'ny firenena ho amin'ny fanatsarana indrindra fa ny fampandrosoana amin'ny tany ara-demokratika dia ilaina tokoa izany. Hoan'i Antoko Hery Vaovaon'i Madagasikara na HVM na dia tsy nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny mahampanohitra azy izy ireo dia nanome toky fa Hijoro arofanina ka ampahafantatra ny fandikan-dalàna nataony mpitondra ankehitriny. Zahay mahita ary zay no nijoroanay ankehitriny nijoro arofanina ary manambara pahabe maso tsy fitezan-javatra. Raha tan-dalàntsika ary mandala zany demokrasia zany tokoa dia tsy tokony niandry an'izany hoe manana kritika na manana mpanohitra vao hijoro amin'ny fanarahan-dalàna. Na dia mbola tsy voafaritra mazava aza izany sata mifehy ny mpanohitra izany dia Hijoro ilaza ireo zavatra iveriny fa tsy mety ny Antoko tiako i Madagasikara. Timina dia mpanohitra ary efatry ny ela no miteny ny zavatra tsy mety, tsy hoe mpanohitra be fahatany fa milaza kosa ny zava-misy marina izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena ary milaza ny zavatra tsy mety rehetrarehetra. Ilaina ihany ilay fanoherana mipetraka. Ny atao hoe fanoherana dia mentsika eto Madagasikara dia lasa fanoherana botolo. Fa raha mihoatra amin'ny any ivelany ny atao hoe fanoherana dia projet contre projet.